Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandefandefy sy mba asa. Alléluia. Ndao maka ny teny tompontsika ato amin'ny Novembre 30. Finoana mahafindra tendrombohitra. Teneniny eo anilanao. Finoana mahafindra tendrombohitra. Alléluia. Alléluia. Eo amin'ny andininy fatelopolo manao hoe aloha andiny fa 7. Dia nilaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay, koa antodradrono sy tantely tokoa izy, ary itony ny vokatra avy tany. Kanefa kosa mahery ny olona zay monina eo amin'ny tany, ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe, ary koa nahita niteraky ny anakita teo izahay. Ny Amalekita ny monina eo amin'ny tany atsimo, ary ny Etita sy ny Jebosita ny eo amin'ny Amorita, ary ny Amorita ny monina eo amin'ny tany avoana, ary ny Kananita ny monina ao amoron'ny ranomasina sy eo amoron'ny Jordana. Fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatria Mosesy ka nanao hoe andeha isika hiakatra mihitsy azahoantsika azy, fa resy azy tokoa isika. Fa io kosa ny lehilahy izay niara-niakatra taminy tsy mahazo miakatra andresy ny olona isika, fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafoiny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany izay mandevona ny monina eo amin'ny tany izay manina hony, ary ny olona rehetra izay hitanay dia olona vaventy be. Ny olona rehetra izay hitanay izy dia hoana, ary nahita ny Nefilima teo izahay, ary nitaranaky ny anakita avy tamin'ny Nefilima, ary teo imasony dia tahaka ny tsy nientana izahay, ary toy izany koa izahay teo imasony. Toko 7:12. Ary nanandratra ny feoan'ny fiangonana rehetra ka nitaraina, ary nitomany ny olona tamin'iny alina iny. Eo amin'ny andininy favalo. Raha sitraky Jehova isika dia hitondra atsika ho amin'izany tany zany izy, ka omeny atsika dia tany tondra-drono sy tantely. Fa aza mihodina amin'ny Jehova ianareo, ary aza matahotra ny tompon-tany, fa hanina ho atsika ireo ny fiarovany efa niala taminy, ary Jehova momba atsika koa aza matahotra azy ianareo. Halleluja. Teboka voalohany ho raisitsika androany dia izao: mila manana vision, mila manana vision, mila mahazo vision avy amin'Andriamanitra, mila manana vision. Izay no teboka voalohany raisitsika androany. Halleluja. Raha vao iresaka momba an'izay atao hoe finoana mahafindra tendrombohitra izay tsika, dia ity tantarany zanak'Israely ity no anisan'ny namangin'Andriamanitra na voalohany.
tiako anao ifantoka tsara ao anatin'ny toroteny ary tsy hivezivezy ny zazakely angatahako mba tsy hivezivezy itsika re mpianakaviana ray mpianakaviana mba tsy hivezivezy ifantoka tanteraka satria tena goavana loatra ny fampianarana ho raisitsika eto androany amen tsy maintsy manana vision ny olona manana finoana dia tsy manana finoana ho azy hoe miteniteny fotsiny amin'ny vavany hoe za mino fa ny olona manana finoana dia manana vision ary miankina amin'ny vision zay ananana miankina amin'ny vision zay ananana no zavatra mitranga eo aminy miankina amin'ny vision zay ananana no zavatra iseho eo amin'ny fiainana miankina amin'ny vision zay ananana no hitranga eo amin'ny tokantranony raha androany ianao manana vision ngezabe avy amin'Andriamanitra dia zay vision anananao ihany zay vision ngezabe zay dia azon'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainanao amen rehefa hiakatra ho any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely avy any amin'ny tany Egypta dia nampanantena Andriamanitra fa omba an'ireo zanak'Israely ireo tsy hanary an'ireo zanak'Israely ireo tsy hahafoy an'ireo zanak'Israely ireo ary nampanantena Andriamanitra fon'izy ireo vao hiala ao amin'ny tany Egypta dia nampanantena Andriamanitra fa hitatana anareo aho hitondra anareo aho ame anareo ny lova anareo aho omeko anareo ny tany Kanana tondra jonosy tantely omba anareo aho ary porofon'izany hoy Andriamanitra dia zao ho reseko ny Egyptianina ary tsy maintsy resy ireo Egyptianina ireo ary anokatra ny lalana ho anareo ny Egyptianina isy lalana tsy maintsy misokatra ary na misy ranomasina mena ary eo anoloanareo hoy Jehovah dia aza matahotra ianareo fa hisokatra io ranomasina io tsy maintsy misokatra io ranomasina io ary nafinaritra tokoa dia izao ry havana nosokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena dia nisokatra ny ranomasina mena dia nandeha tany maina ary zareo ireo halleluja rehefa afaka ny ranomasina mena nefa izy ireo efa hiditra ao amin'ny tany Kanana efa nina ho azafady efa kely sisa andro vitsivitsy sisa dia hitsofoka ao amin'ny tany Kanana izy ireo dia naniraka Mosesy naniraka mpisafitany inona dika izany mpisafitany zany olona nirahana mba hijery ny tanàna manahoana ny fomba hidiranao manahoana ny olonao inona ny zavatra misy ao manahoana ny sakafo ao manahoana ny vokatry ny tany ao manahoana ny toetany ao dia naniraka olona Mosesy 12 miralahy ny zanak'Israely dia nisy foko 12 itsika eto Madagasikara dia misy foko firy 12 fa ny zanak'Israely sy zanak'Israely dia misy foko 12 ny zanak'Israely kanakana olona ray avy izy ireo isaky ny foko nakana lehilahy ray avy rehefa nandeha nisafony tany izy ireo nisafony tany Kanana dia niverina nitondra nitatitra nakany Mosesy ry Mosesy eo avy any amin'ny tany Kanana izahay tony ny vokatrany ina ozy izy ianao ny vokatra avy tany tena tondra jonosy tantely ary ny Baiboly dia milaza fa ny ino izy ty ny voaloboka ny sapaham-boaloboka dia olona roalahy no milanja azy olona firy hoe ny sapaham-boaloboka ty amintsika le tangozany kely anankiray iny dia olona ray dia efa mivimbinina kely ohatran'iny dia mihinana dia olona ray mahalany azy fa tao amin'ny tany Kanana iny le sapaham-boaloboka iny olona firy no milanja azy hoe olona roalahy mahavokatra tena misy sakafo tanàna mahafinaritra fa saingy izao
samy nanana ny vision ilay folo miralahy izy Yetati le micro afy. Alléluia. Asifiteka mafra la sena bavy. Devolo mo misy fotoana manelingeliny ihany fa tsy avelantsika anelingelinantsika eto izy a tsy maintsy resy satana andro reto avy alleluia. De rehefa niverina ireo folo miralahy ireo 12 ny rahana de nanana ny vision. Inona ny vision izy folo miralahy? Zao ny vision nanana eo amin'ny 720 de nilaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany zay nanirahanao anahy izahay koa tondra jonono sy telo tokoa izy ary itony ny vokatra avy tany kanefa kosa zay ny vision hitany kanefa kosa mahery ny olona izay monina ao amin'ny tany. Manina hoy ny olona ao amin'ny tany ary ny tanàna de mimandra. Ny tanàna de mimandra. Ny tanàna de mimandra sady lehibe de lehibe ary koa nahita niteraky ny anakita tao izahay eo amin'ny 730 ary nahita ny filima teo izahay de nitaranaky ny anakita avy tamin'ny filima ary teo imasony dia tahaka ny tsingetany izahay teo imason'ny filima hono de tahaka ninona ry zareo ary toy izany koa izahay teo imasony ary ahoana hoy izy ny vision hitan'izy folo miralahy de izao mahery ny olonao goavana ny olonao matanjaka ny olonao tsy azo idirana io tanàna io mahery io tanàna io mimanda ny tanàna ao masika ny olonao izay ara teo imasony de ohatra ny tsingetana ohatra n'izy moa zany tsingetana zany ohatra ny valala zany ohatra ny valala zay teo anoloany ary ohatra zany koa fijerina azy ohatra ny valala koa zay ny fieritseretana ny tenanay izany no vision raha vao miakatrao-tsika de resy raha vao miakatrao-tsika de potika tsy azo hoe karanao potika isika raha vao miakatrao maty tsika raha miakatrao izay ninona nananany zareo hoe izay ny zavatra hitany izay ny vision nananany izay ny vision nananany tsy possible ny akaratsika ao maty tsika raha vao mitsofoka ao raha lasiana bavy ny finoana de zay vision anananao ihany izay vision anananao ihany rehefa miteny ianao manao hoe mahery ny fahavalonao de mahery izy rehefa mahita ianao matanjaka ny fahavalonao de matanjaka izy rehefa mahita ianao fa tsy azo ny fiainanao tsy hiova mihitsy de tsy miova io rehefa mahita ianao fa io aretinao io tsy ho sitrana intsony de tsy ho sitrana intsony eo rehefa mahita ianao fa ianao tsy maintsy ho resy de inona ny afaranao tsy maintsy ho resy ianao rehefa mahita ianao fa mahery ny fahavalo de maninona fahavalonao mahery izy izay vision anao ihany izay vision anao ihany no tsy maintsy mitranga aminao rehefa mahita ny ianao ary manana vision ianao fa azo resena tsara ny fahavalonao de ho resy ny fahavalonao azo potehana tsara ny fahavalonao de ho potika anao io azo sitrana tsara ny aretinao de ho sitrana ny aretinao tsy maintsy ho tafita ianao de ho tafita ianao miakina vision anao ataovy amainina raha resy lahatra amin'izany ianao. Alléluia. Teneniny eo anilanao
miankina amin'ny vision anao miankina amin'ny vision anao ny hitan'izy ny zavatra hitan'izy folo mirahalahy dia zao resy itsika mahery ny olonao mimanda ny tananao misy tanana misy fiarovana ny tananao tsy possible hidirantsika ao resitsika raha mitsofoka ao itsika ara teo masony zalahy ohatra ny tsingetana ohatra ny valala ry zalahy ho avambe tsy possible zany ny vision hitany inona indray nefa ny vision hitany Josoas Kaleba Josoas Kaleba eo amin'ny andininy toko fa 7 toko fa 7 andininy fa 9 zao mivaky ny teny ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefona izay isany safony tany dia nandritra ny fitafiny ary ny teny tamin'ny fiangonana dia ny zanaky Israely rehetra izy roalahy nanao hoe ny tany zay nalehanay nosafoina dia tany tsara indrindra ahoana ozy asivorakoraka mahavitera latsena vavy Josoas Kaleba indray dia nahita an'ilay tany nosafoina fa ahoana ozy izy tany tsara indrindra mahavokatra indrindra mahafinaritra indrindra tena tsara indrindra ry zalahy rehetra tsy nahita hoe tany tsy azo idirana hienjana ny tanàna ho faty eo tsika raha mitsofoka izy roalahy indray nahita tany mahafinaritra ny tany ao tany tsara indrindra ny tany eo ataovy aleloia andininy 9 ary raha sitraka Jehova isika dia hitondra atsika ho amin'izany tany zany izy ka omeny atsika dia tany tondra dronosy tantely fa aza mihodina amin'ny Jehova ianareo ary aza matahotra ny tompo-tany fa hanina ho atseky ireo hanina ho atseky ireo teneny mafy zay hanina ho atseky ireo toyany ny fiarovany efa niala taminy ahoana ozy izy ny fiarovany efa niala taminy avereny mafy ahoana hoe ary Jehova momba atsika ka aza matahotra azy ny zavatra hitany Josoas Kaleba dia zao hanina ho atseky ireo nahita sakafo Josoas Kaleba dia nahita sakafo nahita hors d'œuvre nahita entrée nahita vorontsiloza azo hohanina nahita sakafo miaraka amina desera nahita haniko hohanina hanina ho atsika ireo ary tsy vitany hoe nahita sakafo izy fa zao koa ny hitany ny fiarovan'ireo olona vaventy be ireo ny fiarovany efa nanina ozy izy efa niala taminy tsisy fiarovana tson'ireo asivorakoraka mafy raha sianabavy miakina amin'ny vision anao ny finoana mafindra tendrimohatra dia manana vision ahoana ny fahitanao ny olanao ahoana ny fahitanao ny fahavalonao ahoana ny fahitanao ny problemanao ahoana ny fahitanao ny zavatra sarotra anananao io miakina amin'ny vision anao ny finoana mafindra tendrimohatra miakina amin'ny vision anao no zavatra hitranga rehefa miteny ianao manao hoe mahery ny adversaire dia maninona izay rehefa miteny ianao hoe matanjaka ny adversaire dia maninona izay rehefa miteny ianao hoe goavana ny adversaire dia maninona izay rehefa miteny ianao hoe tsy azo idirana io dia maninona izay dia tsy azo idirana io fa rehefa miteny ianao manao hoe faible ny adversaire dia maninona izay rehefa miteny ianao tsisy dikany io dia maninona izay rehefa miteny ianao hoe resy io dia maninona izay ahita zavatra ny amin'ny masonao androany anana vision ngezabena ianao androany anana vision ngezabena ianao androany ataovy aleloia mafy zany izany nahatonga inona ny zavatra nitranga rehefa mijery ny toy ny tantara rehetra ianao lehilahy anankiroa rery tamin'ireo génération reo olona niala tany amin'ny tany Egypte niala avy tany amin'ny tany Egypte anankiroa rery no niditra ny tany Kanana raha misy mahalala izy ny anaran'ireo olo ireo teneny mafy zay mahalala ny anarany avereny mafy Josoas Kaleba rery no tafiditra tany amin'ny tany Kanana fatatrao na tonga ny Josoas Kaleba tafiditra tany satria tsotra ny antony
nanana vision izy efa hitany demeloa fa ho tafiditra ao tsika andovan'io tanàna io tsika ho resiny fahavalontsika ijoso azy kaleba irery no tafiditra tao le folona tafiditra sa tsy tafiditra izy folona tonga tao sa ringana satria naninona ny vision inona hoe azavady miakina am'le vision tsy nanana vision izy tsisy vision izy ary rehefa tsy nanana vision izy alleluia miakina amin'ny vision miakina amin'ny vision nananany rehefa nahita izy fa tsy ho tafiditra ao tsika dia tafiditra izy tsy tafiditra rehefa nahita izy hoe tsy tafiditra tsika dia tafiditra izy tsy tafiditra ozy Andriamanitra rehefa sy amin'ny vision nareo hoe tsy tafiditra dia tsy tafiditra ianareo fa ijoso azy kaleba nahita fa tafiditra ao tsika andovan'ny tany kanana isika hanina ho atsika ireo tsy maintsy tafiditra ao tsika androany amin'ny anaran'i Jesosy anana vision mahafinaritra any ianao relatsina bavy ataovy alleluia nisy anabavy zay tamin'ny herinandro io anabavy io dia zao nisy fotoana izy mitomany amika isaky miona zay menada ranomaso foana ampitsaliny ny vadiny izy ampirafesiny ny vadiny izy tsy omeny ny vadiny vola izy ary misy fotoana izy mivady efa tena nisaraka mihitsy tsy zakako tsy mipapa Hery Tiana ozy izy naleko ny saraka no tany amin'ny ray aman-dreniny izy nampahery azy aho misy fotoana izy mitaraina amiko io anabavy io inona ny zavatra ataoko aminy rehefa mitaraina izy mamy azy vola kely eny aho manohana azy amin'ny resaka sakafo aho mamy frais azy aho nisy fotoana izy nangataka ekolazy njanany tamiko mba nanana tamin'izay dia nomeko ekolazy izy mitomany foana izy dia nanomboka zavatra tsapako tamin'io anabavy io dia zao nampahery azy aho niteneko fantatro tsara ny olana izao any olanao ranabavy a ianao tsy manam-bola io a ny mahatonga ny vadinao mampirafy anao ianao tsy manana asa io mahatonga ny vadinao mampirafy anao ary ianao mangatadava any amin'io mangataka any amin'ny foana ianao dia zany tsy hitiavany anao zany mihitsy papa ozy izy izao ny teniko aminao hitsodrano anao ao aranabavy manana vision fa ianao indray ny amelona azy aoriana kely ao manana vision fa ianao ny ampidi-bola ao an-tranao manana vision fa azo tomobile ianao dia andadilady ivadinao io manana vision fa ianao ny vidy frizidera ao an-trano ianao ny ampidi-bola ao an-trano ianao ny fitahina amin'ny zavatra rehetrarehetra ao an-trano manana vision ataovy alleluia voaray an'le anabavy misy fotoana izy nanantonatany an-trano zao ny teny tamiko pastera tsy te angataka atsony aho resy lahatra le teninao iny aozy izy fa manomboka eto fa tsofo rano aho manomboka eto fa isokatra daholo amin'izay ny lalana rehetrarehetra isokatra ny lalana resy lahatra le teninao iny papa fa hatramin'izay amanantena ny vadiko fa manomboka eto tsy anantena azy tsony fa izy indray no angataka aty amiko izy indray no hitady aty amiko izy indray za indray no hikarakara za no ampidi-bola ao an-trany tena eniko natanjaka amin'ny finoan'le anabavy tonga tao an-tranoko tao izy indray andro ny tantara izy izay manana vision ngezabea pastera manana vision ngezabea halleluia nitsofoko rano izy zaho izy izy tonga eto tsy hitady vola ty amin'ny pastera tsony aho tsy angataka intsony aho androany ny farany andehanako eto fa hotahin'Andriamanitra pastera halleluia niaona tamiko izy tamin'ny lakamisy teo dia zao ny teniny tanteraka daholo pastera Hery Tiana ozy izy reny le vision rehetrarehetra ireny tanteraka tsy mifamaly tsony zay mivady tsy miady tsony zay mivady izay mivady ozy izy lasa mifankaty inona pastera ny antony za ndray zao ny mampidi-bola ao an-tanàna ozy izy za ny mampidi-bola ao an-tanàna miditra pastera ny million miditra pastera ny fitahina miditra pastera ny fakakana amin'ny alalako ary maro zay efa nampidiriko teo zay dia zao pastera ozy izy nisy fotoana ny teny ny ramose
Za ozy izy efa nanao voady fa hanome 5 millions fiangonana anatrany amin'ny fohy be amin'ny alalan'ny fitahinany men'Andriamanitra. Dia andeha alaiky pasteur le 5 millions nivadiko tsy nanaiky. Nivadiko tsy nanaiky. Fa za pasteur zao nivoadiko izy tsy maintsy tanterahako ny voady. Ka androany a pasteur tonga eto. Alléluia. Netiny le anabavy avany ny valobo baizy tsaratsara. Netiny tao anatin'ny 5 millions. Ataovy alléluia mafy zany. Ho tanterahako izy. Ilay voadiko, ilay visionko, ilay finoana, ilay zavatra noteneniko. Fa izaho lasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary vadiko tsy maintsy mandady lady amiko. Rahalahy sy anabavy malala, tia hita vehivavy maro eto androany. Tsy nivadinao tsony ny amelinanao, fa ianao indray ny hitondra fitahina ao anatin'ny tokantranonao. Tsy vadinao mampifilafila intsony no amelina ny akonanao. Ianao apiditra amina million maro ao tokantranonao. Ianao fitahina ho amin'ny fianakavianao. Ianao fitahina ho an'ny havanao. Ataovy amen rary tsy latra amin'izany ianao. Tiako hanana vision ianao androany. Inona ny mahatonga anao mbola ampijaliany ny vadinao? Satria ianao mbola mahita. Mahatonga anao ampijaliany ny vadinao satria ianao mbola mahita. Fa ny vadinao mbola matanjaka no ianao. Ny vadinao ny mampidi-bolo. Ny vadinao ny anteheranao. Mbola zay zao ny vision-nao androany. Ny karama ambadinao ny anteheranao. Misy vehivavy eto ampijaliany ny vadiny amin'ny karama, ampijaliany ny vadiny amin'ny vola. Mampahery anao anana vision vaovao ane ianao. Ka hitany amin'ny masonao fa tsy uranga mampirafitsony ny amelinanao, fa ianao indray ny amelina ny tokantranonao. Ianao amin'ny alalanao ny avitanareo trano, amin'ny alalanao no azahoanareo tany, amin'ny alalanao no azahoanareo fiara, amin'ny alalanao isoronasa hitsangana. Anana zany vision zany ane ianao. Anana zany vision zany ane ianao. Ataovy alléluia mafy zany. Inona ny mbola mahatonga anao mitaraina? Mahatonga anao mitaraina satria io lehilahy mijangajanga io, io lehilahy mamilava io ny mbola ianteheranao. Io ny mbola ianteheranao. Ary mitomany ianao sy miferitra iny isan'andro. Pastera, laniny amin'ny toka ny volany, laniny amin'ny toka ny karamany, laniny any amin'ny vehivavy ny karamany. Ary zay foana ny hitanao, laniny any amin'ny vehivavy, zay foana ny hitanao, laniny any amin'ny toka, zay foana ny hitanao. Ahita zava-baovao ane ianao androany. Ahita zava-baovao ane ianao androany. Ahita zava-baovao ane ianao androany. Halleluja. Halleluja. Miakina amin'ny vision anao. Amen. Rahalahy malala, raha mbola mahita vision ianao androany fa matanjaka amin'ny patron anao. Raha mbola mahita vision ianao androany fa mahery ny patron anao. Raha mbola amin'ny vision anao androany hoe ny patron anao ny anteheranao, dia mbola io ny anteheranao mandrakizay. Ozy ianao hoe pastera, eto amambavaka mba ho azoko ny karama keliko 1,250,000 amin'ny patronko. Misy volako aman'olona mba ho azo io vola 2 millions io. Misy olona milaza pindram-bola pastera. Eto amambavaka zao baviko any andafy milaza pindram-bola. Rahalahy ranabavy miangavy ianao aza ny vision anao, aza tao metehatra aman'olona, aza tao metehatra amin'ny havanao. Tiako ianao ahita androany fa ianao indray no ianteheran'ny fianakavianao. Ianao ny ianteheran'ny mpiray-tam-po aminao. Ianao ny ianteheran'ny havanao. Ao aminao ny olona ny angataka. Ao aminao ny olona no hitady vonjy. Tiako ahita an'izany vision zany ianao androany. Ataovy alléluia mafy zany. Miankina amin'ny vision. Izay vision anananao ihany no tsy maintsy ho tanteraka eo aminao. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandeha tanteny izy mba asitra.